tongony aty ny fotoanany fitoalady zay rahanao ny fiangonana evangelika chaîne le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fitoalady dia mitondra loha-hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa hoy ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaim-paona na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava rehetra ny fiangonana chaîne eo amin'ny sinema Rex Synritz isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana chaîne eny Tanjombato kosa indray dia amin'ny ena sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao dia faly miara-batsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana evangelika chaîne ao anatin'ity fandarana ity misaotra anao manokana izay ny safidy araka aminay ary inoko tanteraka fa hitondra soso fampaherezana ho anao ary amelombelona ny fanantenanao sy ny finoanao ny ten'Andriamanitra izay ifampizarantsika fohy ao anatin'ny minitra vitsy mampanantenanao aho fa raha toa ka omenao anay minitra vitsy hianonao ny ten'Andriamanitra izay ho zaraina dia tsy hanenenanao fa hampahery anao eto am-piandohana nefa dia tia hampafantatra antsika ny fotoana anankiroa lehibe izay iarahanao ny fiangonana evangelika chaîne era Madagasikara mandritra ny tia volana septambra sy ny volana oktobra ity ny fiangonana evangelika chaîne dia manana fotoana lehibe izay isataona izy ity izay tena fotoana goavana ary maro dia maro no miandrandra hoe roviana indray no avy ny fito alahady satria izay fotoana izay dia antsoina hoe fito alahady io fotoana fito alahady io dia tsy inona fa fotoam-bavaka mandritry ny alahady anankifito izany hoe isan-kalahady ny tare-marika fito moa dia milaza fahafenona milaza fahatanterahana ary milaza fahatsarana raha nanao ity fotoam-bavaka ity izay dia tsy hoe akory ahoana atao mba hitady événement atao fa ny tompo mihitsy no nyteny hoe manaova fotoam-bavaka ianao manomboka izao mandritry ny alahady anankifito amin'ity taona ity dia manomboka amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao ny fotoana ny fito alahady valo ambin'ny folo septambra dia mitohy 25 septambra mandrapatonga ny 30 oktobra izany hoe isan-kalahady zany ka amboary izao ny programanao fa tena azo hoantoka tanteraka fa hiasa amin'ny fiainanao amin'ny fomba tsy takatry ny sain'Andriamanitra manasanao izay ho avy anatrika ny fotoana miaraka amin'ny fiangonana evangelika chaîne ny loha-hevitra amin'ity taona ity dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra izay ho azavaiko aminao ny santionany kely ampahany kely ameanao fijery kely hoe ay ve tahaka izany mety zavatra hitranga izany ao anatin'ny fotoana mandritry ny fito alahady io averiko tsara hoe manomboka ny 18 septambra izao ka mandrapatonga ny 30 oktobra isan-kalahady le izy akory izany tsy hoe isan'andro fa isaky ny alahady ihany fa ny isan-kariva indray nefa dia misy fotoana manokana ihany koa rehefa talata larobia lakamisy izay tsy amin'ny Rex Andonalakely fiangonana chaîne koa eny Tanjombato sy ny fiangonana chaîne rehetra erina Antananarivo ary ny faritany ihany koa izy zany ity fotoana ity dia fotoana lehibe izay tena miavaka ny loha-hevitra indray isan-kariva manomboka izao amin'ny volana septambra ity izay miara-miainga amin'ity fotoana ny fito alahady ity zany dia manomboka zany ny talata faharoapolo ny volana septambra izao ny loha-hevitra dia hoe miaina amin'ny surnaturel question mipetraka ny fanontaniana mipetraka foana dia hoe tena misy ve ny zavatra surnaturel tena misy tokoa ve zany hoe tontolo tsy hita maso zany ary mbola misy marina ve ny fahagagana sa sao dia resaka fotsiny ohatra hoe moa ve nofontsika ve tena mifono zava-dalina tokoa avy amin'Andriamanitra mbola misy ve zany fahitana izany ohatry ny ahoana zany herin'Andriamanitra zany rehefa metsika moa ve isika olombelona afaka mikasika mahita ny zava-miafina ny mystère ny amin'ny surnaturel indrindra amin'Andriamanitra ka afaka miaina amin'ilay izy isan'andro zany rehetrarehetra zany no jerentsika ho resahantsika ary indrindrindrindra expérimententsika iainantsika isan-kariva rehefa talata larobia alakamisy izany amin'ny 10 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany ihany adiny iray ihany izy io manomboka ny talata faharoapolo volana septambra izany zany hoe
vao manomboka ny fito alady ny 18 septembre ny talataniny dia manomboka amin'izay eny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel izany. Niny Tanjombato fiangonana Saina Tanjombato rehefa alahady dia misy tombavaka iny fito alady koa zany manomboka 18 septembre dia misy ny amin'ny enina sasany valo sasany sy amin'ny folo sasany dia ny atoandro amin'ny ray sasany fotoana manambady fa ny hariva amin'ny roa sasany indray dia fotoana miracle spécial. Ny loha hevitritsika isan-kalahady dia ny hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Ny etsy amin'ny raiky sasiritsy andona kely dia misy dirina efatra ny maraina amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy sy amin'ny folo sasany. Dia ny atoandro misy taona atoandro amin'ny teny frantsay sy teny anglisy amin'ny 12 sasany dia misy taona indray amin'ny ray sasany ho an'ny tanora dia misy no amin'ny manambady. Ny tanora amin'ny raiksa manambady amin'ny ritsy. Zay zany mampiavaka kely fotsiny atoandro. Fa ny hariva dia amin'ny roa sasany ny maraina zany le fidirina efatra sy ny hariva amin'ny roa sasany dia fotoana amin'ny teny malagasy ranoray aro atsika rehetrarehetra. Loha hevitra dia hoe ny fanomezan'Andriamanitra. Ka mikasika an'izay hoe fanomezan'Andriamanitra zay no tiako resahana anao vetivety. Ny sendra raha ohatra ianao ka mety manontany hoe aiza marina misy ny fiangonana saina satria misy fiangonana saina be da be erina Antananarivo sy erina Madagasikara dia afaka miantso ny telefona zay hitanao eo amin'ny écran ianao fa vonandray anao ampanajana sy ampitiavana izahay. Iresaka kely tsika mikasika ny fanomezan'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra fototra zay nengatsika dia amin'ny filazantsara ny jaune toko fa efatra ka ny andininy fa folo zay milaza manao hoe Jesosy namaly ka nanao taminao hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho ozotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Teto zany Jesosy dia nangataka rano tamin'ny vehivavy mba meo rano aho ozotroko teo amin'ny lava-drano fatsakana. Tozy raha vehivavy ianao Jiosy sasa maritana ka ianao ve nangataka rano amiko? Dia zao no navalan'i Jesosy. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo rano aho ozotroko dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra toy izy hoe dia ianao no nangataka taminy. Manana fanomezana maro be tiana omena antsika Andriamanitra. Tena misy zavatra be da be tian'Andriamanitra atolotra amin'ny fiainantsika. Fa teto ny fomba nabidiran'i Jesosy resaka fotsiny dia hoe mba omeo rano aho ozotroko. Mba azonao an-tsaina ve zany hoe le Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany no miteny amintsika olombelona izay nofo aman-drah hoe mba omeo rano aho ozotroko. Fa ny tena marina stratégie entina hakana ny fontsika fotsiny zany. Fa ny tena marina indrindra misy zavatra tian'Andriamanitra omena antsika. Raha miantso anao zay hoe tongava ty am-piangonana, raha miteny ohatra ny amin'ny fitombavaka anankiray amin'izay mety hatrehan'ny olona anankiray hoe manaova fanatitra ohatra anao rakitsika ao an'Andriamanitra. Tsy hoe mangataka amintsika Andriamanitra fa ny fotoana anao manome dia hijinja ianao. Jesosy ihany no teny hoe tsy misy efa nahafoy ka tsy indray. Dia tahaka an'izany koa ohatrany hoe raha miteny Jesosy mba ameo aho ozotroko tsy hoe satria tsy afaka matsaka izy fa tehiteny izy hoe manan-javatra omenanao ahako. Andriamanitra dia manan-javatra be da be tiana omenantsika. So ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Korintiana faharoa toko fahasivy ka ny andiny fa 5:10 hoy izy hoe isaorana ane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Isaorana ane Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononona. Dikan'izany manana fanomezana be da be ho aso anao Andriamanitra. Tena fanomezana maro. Fa saingy movy anao lina amin'izany zavatra zany. Amin'ny teny anglisy dia hoe thanks be unto God for his unspeakable gift. Zany hoe isaony Andriamanitra ny amin'ireo fanomezana be da be izay tsy voalaza, tsy voatanisy. Ozy ny teny gasy hoe tsy azo tononona. Manana fanomezana maro Andriamanitra. Nahoana tsy azo tononona satria tena be da be loatra izy ireo. Raha mitentsika hoe mandritry ny fito alatsika zany zao iresaka mikasika ny fanomezan'Andriamanitra dia tena tiako no miteny aminao mety ozy ianao hoe inona daholo ny resanao tazany fito alahady zany mahamelahy teny aminao ny fito alahady ary tsy ampy raha ny fanomezan'Andriamanitra izay aseho an'Andriamanitra ato anaty amin'ny teniny sy izy aseho an'ny fanahy masina no resahana aminao. Be da be loatra ny zavatra tian'Andriamanitra. Tsy mahagaga raha hoy Davida hoe maro loatra ny hevitra ao anahako izy. Indro tahaka ny fasika izy ireny.
maro loatra ka tsy voatanisako tahaka ny fasika mba makangy ianao fasika fotsiny eran'ny sotrokely na sotrokely fisotroana dite ary le fangaroarona siramamy na ronono amin'ny dite makangy ianao fasika eran'ny sotrokely dia isao raha vitanao na eran'ny sotro be finanam-bary na eran'ny tanana fosy davida hoe maro loatra ny hevitra ao mikasikahako ohatra ny fasika ozy izy ka tsy voatanisako tsy magaga raha ho ny ten'Andriamanitra hoe isorina ny Andriamanitra ny amin'ny fanomezany izay tsy azo tononona be ny zavatra tian'Andriamanitra homena antsika atao amintsika atolotra antsika ary ny fanomezan'Andriamanitra antsika dia maimaimpona misy ten'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly ohatra isan'ny fanomezan'Andriamanitra lehibe dia lehibe indrindra nomeny antsika dia ny fanamasina tsy vidim-bola ny fanamasina dia Andriamanitra tsy azonao vidiana mba hiditra aminao ny finoana ihany no ahafahantsika mandray azy ao anatintsika fa ndray andro nefa nisy fotoana ny apôstôly nametra tanana ny olona dia niteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona zay nametrahany apôstôly tanana dia olona lehilahy anankiray izay nahitan'izay hoe sady nanome vola izy tia ozy izy mba omeo anazy zany tena erany aminao zany ka zay mba metrahako tanana koa dia hiteny amin'ny teny tsy fantatra ohatra n'izao zavatra mahatalanjo zao dia zao no tenen'ny apôstôly hoe vereza miaraka amin'ny volanao fa ny fanomezan'Andriamanitra tsy azonao vidiana vola ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalana dia ny faharoapolo no milazan'izany fa ho petera taminy aoka ho very mba mitenanao ny volanao satria nataonao fahazo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra ny fanomezan'Andriamanitra ary lasa nabavy dia maimaimpona ny fahagagana tsy vidianao vola zany na fahagagana ara-pitiavana na ara-bola na ara-panasitranana na fahagagana ara-pifandraisana na amin'izay mety zavatra ataonao ny mirakla tsy azonao vidiana vola ny herin'Andriamanitra tsy azonao vidiana vola ny fanatrehan'Andriamanitra tsy azonao vidiana vola mety koa angamba mba hafana makany am-piangonana dia mila mandeha taxi be anao na taxi na mandany gazoala na essence fa tsy hoe satria anao nandoko gazoala na essence na taxi be dia tokony azo fahagagana ianao ny fanomezan'Andriamanitra dia maimaimpona ary isan'ny fanomezan'Andriamanitra lehibe ny fanamasina ka mampirisika anao ho avy amin'ny fito alahady ampianatra anao anatin'io fotoana io zavatra be da be reo fanomezan'Andriamanitra tsy azo tononona fa raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy tonga ava retsy fiangonana saina eo amin'ny raika sasiritsy sandoana lakely manomboka amin'ny alahady fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra izao misy koa ny fiangonana saina eny Tanjombato vao afaka nitetezan'ny Tanjombato ianao dia mahita plaque menamena be hoe église évangélique saina dia miakatra kely ianao dia ohatra amin'ny pavé io dia mivily akavanana dia ao aloha ao misy trano fotsifotsy be misy banderole sariny mivady ao ny fiangonana saina misy parking be da be malalaka be ao tonga ava amin'izany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao raha mety mizavatra tianao anontaniana eo amin'ny fahitalavitra io ny telefona azonao antsona vonandraynao ampanajana sy ampitiavan'izay zay ny fandaharantsika androany fa manantena hitanao zay amin'ny fito alahady aza diny fa manomboka ny 20 septambra isaky ny talata larobia lakamisy ao amin'ny raikisy niny Tanjombatonay talata larobia sy ny zoma ny Tanjombato dia atoandro rehefa le talata larobia zoma io ny talata sy ny zoma amin'ny 12 sasany laka ny larobia amin'ny 2 sasany fa netsy amin'ny raikisy andray talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany arivo isakarivo tsika dia resaka ny amin'ny hoe miaina amin'ny surnaturel hoe tena misy tokoa ve ny tontolo surnaturel misy marina ve ny mystère ary afatsy azo fatarina ve ny mystère ary azo iainana ve mbola misy marina ve ny fahagagana zay ny ampianariko anao ary tsy mianatra fotsiny tsika fa miexpérimenter izy mihitsy hoe miaina amin'ny surnaturel matoky efa voarainao ny tenin'Andriamanitra ary ho avy ianao amin'ny fotoanantsika manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana saina samy mitomba fahasoavana veloma tompoko tongony aty ny fotoanany fito alahady zay rahanao amin'ny fiangonana évangélique saina le fotoana fandraisanao fiovana fahagagana fanasitranana fitahiana era avy amin'Andriamanitra amin'ity taona ity ny fito alahady dia mitondra loha hevitra mafonja manao hoe ny fanomezan'Andriamanitra fa ho ny ten'Andriamanitra raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra dia ianao nangataka taminy marobe ny fanomezana tian'Andriamanitra omenanao maimaimpona na ininona fanomezana irinao avy amin'Andriamanitra
ity ny fotoana andraisanao an'izany tongava ratsy amin'ny fiangonana saina eo amin'ny sinema raix sy nrits isan-kalahady ny fotoana dia amin'ny enora amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo ora sasany ny atoandro dia amin'ny roa ambin'ny folo sasany sy amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sy sasany ny fiangonana saina ny Tanjombato kosa indray dia amin'ny ena sasany amin'ny valo sasany sy amin'ny folo sasany ny atoandro amin'ny ray sasany ary ny hariva amin'ny roa ora sasany azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao ity ny fotoana andraisanao ny fanomezan'Andriamanitra tsy mitory tsy misy pirovo zahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao